Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaneva no era-manantsika hatratra ty sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana Jolay ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy voalohany nosoratana ho an'ny Tesalonianina voalohany toko fahaefatra, Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary farany indray rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izay mba ho araka nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovana alohan'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia araka ny anjaranareo ihany no hitomboanareo bebe kokoa. Fa fantatrareo ny didiny nomenay anareo avy amin'ny Jesosy Tompo. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fitsangatsangana mba samy hafantatra izay ahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra. Tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsin-dralany amin'izany, fa ny tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny faharitoana fa amin'ny fahamasinana, koa izay mandady atsola ny lavin'ny Andriamanitra izay manome anareo ny fanahiny masina. Ilay masina manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tapany faharoa amin'ny andininy voalohany no entina mampahay antsika ry havako, izay mety ho araka ny andraisanareo taminay, izay mety andehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Havako ny taratasy ho an'ny Tesalonianina dia taratasy amin'ny ankapobeny fampahirizana. Votoatin'ny taratasy nisoratra tamin'i Paoly moa misy anatranatra, misy fanitsiana izay diso, misy fibedesana mihitsy ara, fa anankiray amin'ireny hoe fampahirizana. Ny Tesalonianina dia tsy dia tena misy famelabelahana fotom-ponoana tahaka ny tany amin'ny Romanina na tahaka ny any amin'ny Korintiana, fa teny fampahirizana ny betsaka. Ary izany indrindra ity eto am-pelantanantsika ity, teny fampahirizana amina hoe araka ny andehananareo no hitombonareo bebe kokoa. Araka ny andehananareo no hitombonareo bebe kokoa. Voambolana mahazatra ao amin'ny tsoratra masina revako malala ny teny hoe mandeha. Hitantsika ny afary Jesosy mialohan'ny akarana any an-danitra, nilafatra ny mpianatra mandehana nareo any amin'izao tontolo izao. Hitantsika ny tenin'ny Jaona tonga dia ambin'ny folo mandeha mamoha. Izany hoe voambolana fototra ny hoe mandeha. Dikany hoe mandeha eto raha miteny izany Paoly amin'ny Tesalonianina hoe arak'izay andehananareo. Raha miteny amin'ny Tesalonianina izy izao arak'izay hanaovanareo, izay ilay mandeha eto, arak'izay hanekenareo hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa miteny hoe mandeha izany ny zoatra masina dia tsy milaza hoe mandeha amin'ny herin'ny tena, tsy hoe mandeha amin'ny sitrapon'ny tena, fa raha miteny ny tompony hoe mandeha ana. Tsaroantsika tsara teny ny tompo tamin'ilay fanoharana momba ny Samaritana tsara fanahy, dia hoy ny teny farany manao hoe mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Ilay mandeha dia izao fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mandeha dia izao fanatanterahana izay sitrapon'Andriamanitra na izay zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahina. Dia hoy Paoly eto dia araka ny andehananareo no hitombonareo bebe kokoa. Voambolana hoe mitombo indray, voambolana faharoa izany io. Voambolana izay miverimerina fototra koa amin'ny soratra masina ny hoe mitombo. Ary ny teny hoe mitombo dia izao milaza fivelarana, milaza fitombona amin'ny finoana, izany hoe milaza fivelarana amin'ny finoana, milaza fitombona amin'ny fahalalana, milaza hoe raha kely dia mialehibe amin'ny finoana, mialehibe amin'ny fahalalàn'Andriamanitra, mialehibe koa amin'ny fitahiana.
de hoe Paoly eto manao hoe araka ny andehananareo no hitombonareo bebe kokoa. Mahafinaritra aloha de zao maika hitombo fa tsy maika handeha. Betsaka amin'ny tiatsika de ataony hoe tsy tsika ny mitombo, tiatsika ny mitombo finoana, mahafinaritra tsika ny mitombo fitahiana, mahafinaritra tsika ny mitombo mitombo fahasoavana fa izao tsy mandeha isika. De hoy Paoly eto manao hoe izay mandeha no mitombo, arakaraky ny andehananareo no hitombonareo. Zany hoe mifamatotra ny fitombona sy ny fandehanana ka tsy ny fitombona ny lasa loha fa ny fandehanana ny lasa loha, tsy ny fitahiana ny lasa loha fa ny finoana. Marina loatra eny fitahiana moa eny fahasoavana omen'Andriamanitra mandrakariva. Fa izao ny tiany Paoly teneny de zao manao hoe meteza aloha ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary arakaraky ny anaovanao ny sitrapon'Andriamanitra, arakaraky ny anaovanao ny antson'Andriamanitra, arakaraky ny anekenao no hitombonao. Ndray rehefa tafahoana amin'ny olon-tsotra de miteny manao hoe za tompoko aza mba asaina mivavaka mihitsy fa za tsy mahay mivavaka. Ka raha tsy mivavaka ianao tsy mahay mivavaka, raha tsy mandeha ianao tsy mitombo. Za tompoko za de tena tsy mahavita mihitsy miren'le misy manao zany, za tsy mahavita mivavaka, za tsy mahavita mitory-teny, za tsy mahavita mampianatra ka satria tsy mandeha. Fa raha manao tafika masina indray mandeha ianao, mandeha, zay le hoe mandeha rehefa mitarika fotoanandray mandeha ianao, zany hoe rehefa manaiky ampiasain'Andriamanitra ianao de mitombo. Arakaraky ny anaovana no ahaizana. Raha izay no raha jerevantsika amin'ny andavanandro. Fa amin'ny lafiny ara-panahy de zao arakaraky ny anaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra no hitombony ny finoantsika. Ndraindray tsika manao hoe ome finoana no vao hiasa. Tsy zay hoy Paoly eto fa ny mandeha no mitombo. Zany hoe mitombo finoano rehefa ampiasainao. Fa tsy ome finoana be Andriamanitra zay vao handeha, tsy zay. Fa mitombo ny finoana rehefa manaiky hiasa, mitombo ny finoana rehefa eny am-panaovana. Be de be amin'ireo mpanompon'Andriamanitra afaka mitsoro fahavolombelona misalasala tam'zany hanao asana mpitandrina ve? Ahoana no ahavitana an'izany? Fa rehefa mandeha de mitombo. Be de be amin'ireo mpanompon'Andriamanitra nanao asana diakonina ve? Am'izao fotoana tsisy zao, am'izao fahasarotam-piainana zao, am'izao toetra zao, ahoana no ahavitana an'io asana diakona io na io asana mpiandro io? Zay mandeha de mitombo. Rehefa ekenao lay izy ka ekenao satria asain'ny tompo mandeha ianao de hainao, tsy ianao no mahay azo azy fa ny tompo no manome fahazavan-tsainanao ary mahagaga. Misy zavatra be de be alan'ny tompo tsy takatry ny sainao mihitsy fa de alan'ny tompo le asa, alan'ny tompo le fotoana, alan'ny tompo ny zavatra rehetra de vita. Ary indray rahagaga indray manao hoe ahoana moa zany nampilamina an'le izy teo, ahoana nampienten'le izy teo? Satria ianao nandeha de mitombo. Miavaka malala hotsika manao hoe ity volana jolay ity fotoana zay fandinihan-tena momba ny antson'Andriamanitra de manafatra antsika eto Paoly. Meteza aloha mandeha, aza manao ampitso lava, aza mieritreritra ny asan'Andriamanitra ho miankina amin'ny herin'ny tenanao, aza mieritreritra manao hoe izany manao an'ity, tsy ianao no manao an'io fa Andriamanitra no manao azy. Fa meteza mandeha, rehefa mandeha ianao de mitombo. Fa lafinaritra faharoa zay aseho ty adiny Andriamanitra masiny ty ihany. Io manao hoe de araka ny andehananao no hitombonareo bebe kokoa. Tsy hoe mitombo fotsiny fa mitombo bebe kokoa. Zany hoe lay fitombona ara-panahy, le fitombona amin'ny lafiny zavatra maro samihafa de tsy mitombo kely akory fa mitombo bebe kokoa. Tsy mijanona fotsiny Paoly eto manao hoe rehefa mandeha ingy ianao de mitombo e. Mety mitombo kely zany. Fa izao hoy Paoly tena mitombo bebe kokoa mihitsy. Jesoa ilay maka ny teny tamin'ny ao amin'ny fiaraza-masikany Jaona miteny hoe arakarak'izay andehananareo no hitombonareo. Zay mandeha de mamoa. Zany hoe rehefa mandeha isika de mandeha de mamoa isika rehefa avy eo. Miavaka raha mijery any firenentsika isika andavanandro.
Madagasikara de fatatsika fa midadasika. Ny trano fiangonana ataotsika fotsiny hoe FJKM dia manodidina ny ray alina eo manerana Madagasikara. Marina fa tsy trano fiangonana lehibe mihezinezina tahaka ny reny hitantsika katedraly sy trano vato reny akory zany, fa mety trano tafo bozaka kely 4 metatra amin'ny 3 metatra na 5 metatra amin'ny 9 metatra any an-tsany, mety tsisy tabilio akory aza, mety tsisy efa mipetraka amin'ny tany, mety ho zay ny ankamaroany. Fa izao ny fiangonana amintsika tsy ny materiel akory, fa ny fiangonana amintsika de izao ny fiangonan'ny olona masina mino an'i Kristy, zay ny mahafiangonana fiangonana. Ka rehefa atao ny fanasana de izao manana fiangonana ataotsika hoe ny FJKM fotsiny mbola miampy ny Loterana, miampy ny Katolika Romana, mahatratra analinalina zany nisan'ny trano fiangonana Madagasikara. Raha ny FJKM fotsiny atontanisa farany de mahatratra any amin'ny ray alina latsaka kely eo ny isan'ny fiangonana sy ny vondron'olona miara-mivavaka. Zany hoe mety olona 20 iny ao fa mety olona ray alina koa ny ao, fa mety olona 30, mety olona 500, mety olona 10 aza no mivavaka ao fa tsy maninona, fa zay natao fiangonana amintsika. Fa raha izany hoe ataotsika hoe communauté na fiangonana olona ray alina zany no manerana no mitombo, de mba inona moa no mety hoentin'izany ho an'ny tanindrazana na ho an'ny fiarahamonina tsy hita navanavana mihitsy. Ny fiangonana FJKM raha manao atontanisa ianao de izao raha kely indrindra raha isan-kerinandro miteraka. Misy fiangonana FJKM, misy protestanta na Loterana io na FJKM ho an'ny FJKM fotsiny raha kely indrindra raha isan-kerinandro misy vondron'olona miara-mivavaka teraka. Satria mety androany 50 isan-taona anisan'ny trano fitombon'ny fiangonana FJKM. Ny Loterana koa tsy mitovitovy amin'izany ihany. Noho izany de izao be de be zany ny fitombon'ny trano fiangonana, fitombon'ny kristianina ary ny isam-batan'olona amin'ireo kristianina ireo no manaiky andeha. Raha ny isam-batan'olona amin'ireo kristianina ireo no manaiky anompon'Andriamanitra, no manaiky ho fiasana operan-tan'Andriamanitra de miova ny fiarahamonina. Afaka malala tsika mieritreritra hoe miankina amin'Andriamanitra irery ihany ny fiovana, mazava ho azy. Zay maha-fifohazam-panahy ny fifohazam-panahy, zay maha-fifohazana ny fifohazana. Raha mitetika hoe fifohazana de ilay fiovantsaina. Miankina amin'Andriamanitra ny fiovantsaina, miankina amin'Andriamanitra ny fiovam-po. Fa izao eo koa ilay fiasana operan-tanan'Andriamanitra. Manaiky andeha, manaiky hitombo, ary rehefa mitombo isika de izao tsy mitombo kely akory fa mitombo bebe kokoa. Afaka malala amin'ity faran'ny herinandro ty ary de mampana-tena anao Andriamanitra. Te hampitombo anao bebe kokoa izy. Tsy te hampitombo kely fotsiny ihany, fa te hampitombo anao bebe kokoa, te hampitombo anao mihoatra lavitra noho izay eritreretinao ary. Ny olana zany tsy ilay fitombona, ny olana tsy ny fitahiana, tsy zay ny olana amin'Andriamanitra, fa ny olana de izao isika mihitsy no tsy mety mandeha, isika tsy mety manatsotra tanana ho tahian'Andriamanitra, isika tsy manaiky ho fiasana operan-tanan'Andriamanitra, isika ny te ho lalana an'Andriamanitra. Ny titsika de izao tsy mety mandeha tsika raha tsy efa raha tsy ny toe-tsaina karteziana hoe lazao aminay Andriamanitra inona avy ny lalana hitondranao. Zay le hoe te hitombo aloha hoe aoka ny saiko ny lasa aloha, tsy zay fa ny mandeha de izao ny finoana ny lasa aloha. Ny finoana ny lasa aloha de mitombo ny fahalalana. Tsy ny fahalalana no voatery ho lasa alohan'ny finoana. Zay le tenentsika mandrakariva amin'ny foto-kevitry lay rain'ny fiangonana anankiray antsoina hoe Saint Augustin. Raha tenenina amin'ny teny frantsay izy manao hoe zao no izy ny lasa aloha de izao croire, mino aloha vao comprendre. Zany hoe croire pour comprendre. Indray amintsika kristianina zay ankehitriny de ataovy azoko tsara daholo mihitsy aloha ny sitraponao Andriamanitra, ataovy ho azoko inona le zavatra ampanaovanao ahy, ataovy ho azoko inona ny dikan'ity, ataovy ho azoko hoe zao, zay aho vao mandeha. Amin'izay fotoan'izay tsy finoana intsony izy. Fa zay le toe-tsaina nampianarin'ny Descartes antsika, toe-tsaina karteziana hoe raha tsy mazava daholo ny lalana le de izao tsy mandeha. Inona ny antony, inona ny vokatra, inona ny resultat, inona ny tanjona. Tsy zay anefa ho Paoly eto, fa mandeha any ianao amin'ny finoana. Fa rehefa mandeha ianao, zay le hoe croire,
azonao mino ianao, mandehana fotsiny zao, fa rehefa mino ianao de azonao ny zavatra rehetra, rehefa mino ianao de takatao ny sitrapon'Andriamanitra, rehefa mino ianao de zao fantatrao ny lalako zao. Sarotra amitsika mihitsy indraindray ny anaiky ny hoe mino de matoky de miasa Andriamanitra. Io le tenenin'ny teny latina le tenenin'ny teny latina araka ny volazantsika teo hoe gallica credere intelligere, hoy tsika manao hoe croire pour comprendre. Na ny dikan'izany miasa de mamoa, miasa na mandeha de mamoa, mandeha de mitombo. Afaka malala mitombo de tsy mandainga, marina ny tenin'Andriamanitra fa isika ny be fisalasalana indraindray. Ny tanantsika tsy mitsotra mba ho ampiasain'Andriamanitra fa mikombona de hampiasa an'Andriamanitra. Ka ny dikan'ny teny hoe mino vao miasa, mino sady miasa, mino manaiky ho ampiasana de zao mahatoky fa Andriamanitra ny mampiasa. Afaka malala am'izao faran'ny herinandro zao de misaoran'Andriamanitra fa eo ankilantsika mandrakariva izy fa metezako ho ampiasain'Andriamanitra. Tianao ny tombo, tianao ny hivelatra amy lafiny maro samihafa amin'ny ara-tsaina, amin'ny ara-panahy de zao meteza ho ampiasain'Andriamanitra. Vavatsika tompo azonao zay amin'ity faran'ny herinandro ty, misaotra noho ny fahasoavanao, misaotra noho ny fitahinao, mitaonanay ianao mba handeha, mitaonanay ianao mba hanompo am-pifaliana, mitaonanay ianao mba hizara, mitaonanay ianao tsy hiandry fa mitaonanay hanaiky anao zay iraka ampanaovinao anay. De mivavak'izay tompo, misaotra ny amin'ny fitahinana nomenao anay tamin'ity herinandro ty, misaotra noho ny soa natosako atao amin'ny fiainanay de ataovy anay ny mankatoa, ataovy anay ny mino. Aza velanao ho manao ampitso lavo zay am'zay zavatra tianao ho tanterahinay, aza velanao hifanjana, aza velanao ho olona mora kivy koa, aza velanao hiandry anjeny andro lany fa omeo fifaliana sy fahantenana ho sahy hanao ny asanao. Misaotra koa noho ny am'izay rehetra herim-po sy herim-panahy nomenao anay ahafahanay mandroso tamin'ny asa tsara. Vavak'izay tompo am'ty herinandro vaovao mijadona ity, ataovy herinandro vaovao hitoeranay amin'ny finoana, ataovy herinandro vaovao hitombonay ara-panahary, hitombonay koa amin'ny fahataonanao. Vavak'izay Jesosy ho an'ny tanindrazanay, vavaka ho an'ireo zay milofo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao any ambanivohitra any, vavaka ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, vavaka ho an'ireo zay mpanomponao nandray ny antsonao isaky ny faritra misy, isam-piangonana, isa-tokantrano, isam-pirenena, totoray am-bavaka izy reny Jesosy mba hitombo amin'ny finoana ary mba hitombo koa amin'ny fahasahiana hivelaran'ny filazantsaranao. De mitahy anay am'izao faran'ny herinandro zao ary ataovy manapaka ho am-pony mandrakariva ny fahasoavanao Jesosy. Amen.